Fanomena fampiofanana nanomboka ny faharoa amby roapolo ny volana aprily lasa teo kosa ireo delegen'ny mpiasa miisa 420 amin'izao eo anivon'ny orinasa Jirama eto Antananarivo. Mila homanina tokoa mantsy ny fifidianana izay ho delegen'ny mpiasa izay tanterahana ny fahavalo amby roapolo ny volana May ho avy izao. Ny ambangovango dia tsotra ihany, namoaka lalàna ny namoaka naoty ny ministera nilaza hoe amin'ny première semestre voalohany tapaka ny voalohan'ny taona 2024 nanaovana fifidianana délégué du personnel solon-tenan'ny mpiasa eto Madagasikara. Noho izany dia tsy maintsy manao fifidianana alohan'ny fotoana io daholo ny orinasa rehetra. Anankiray anatin'izany orinasa izany ny orinasa Jirama. Ko mba ho fihetrenana izany dia nampanao fiofanana ho an'izay kandida ho solon-tenan'ny mpiasa izay hay teto nampahafantatra azy amin'ny ambangovangony, amin'ny atsipiriny indrindra hoe inona no andraikitry ny délégué du personnel, inona no anjara asan'ny délégué du personnel ary inona no fiarovany lalàna azy ireo eo am-panatanterahana an'izany asany izany, ary aiza ny toerana iasan'ireo délégué du personnel ireo maharitra hafiriana. Dia ireo zany no fanontaniana no valiana teto nandritra ny fampiofanana natao an'ny namana mpiara-miasa rehetra. Ny mpandray anjara dia nahatratra nisy vaky anankitelo. Nisy nanomboka ny 2 amby roapolo ka hatramin'ny 5 amby roapolo ny volana avril. Nisy ny 7 amby roapolo, 9 amby roapolo ary 30 avril izay tapitra androany, ary ny farany dia amin'ny 5 sy ny 9 ary ny 7 ny volana May ho avy izao. Dia mbola misy vaky iray amin'ireo dia manodididina eo amin'ny 40-50 mpiasa eo fa io moa miankina amin'ny fahafahan'ny mpiasa ihany koa amin'ny fanatanterahana ny asany.